Dia mamerina ny arahaba ho antsika rehetra indro tolotra antsika izao ny fivoaran'ilay rivo-doza Jasmine. Tamin'ny sivy teo ary dia any amin'ny distrikan'ny Ampanihy no misy ny Fohibeny. Araka ny efa voalaza ombenibeny dia niena ny heriny amin'izao nidirany an-tanety izao. 80 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary 70 kilometatra isan'ora indray ny tafiotra miaraka aminy. Mena Mendalana araka izany ny rotsakorana amin'ireto distrika manaraka ireto: Ampanihy, Benenitra ary Bekily. Na izany ary nefa dia mila malina sy mailo hatrany ny mponina voakasika satria mbola tsy lasa tanteraka ny loza. Foana avokoa araka izany ny filazana loza voarain'ny distrikan'ny Morombe sy Ankazoabo. Mampiatra avy hatrany ny filazana fahamailoana kosa ny distrikan'ny Betioky, Benenitra, Ampanihy, Sakara ary Toliary voalohany sy faharoa. Ary amaranantsika anazy ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka atsimo andrefana, atsimo ary atsimo atsinanana dia entanina hatrany mba tsy handrika intsony aloha mandra-palasan'ny loza. Mandra-pitava vetivety tompoko lahy sy tompoko vavy.